mivavaka isika rehetra. Izany tokoa no fanirianay ry Jesosy Tomponay io, dia ny mba hanomezanao anay fo toy ny ianao, fo izay mahay manaiky ary mahay manoa, mahay miafy koa, ary indrindra mahay mandray ny filazantsara ny famonjenao, mba ahazoanay ny herinao izay andresenay tahaka n'andresenao, indrindra andresenay ny devoly sy ny fanahy ratsiny rehetra, ny fakapanahy rehetra, dia mba ahazoanay mifikitra tanteraka amin'ny firaisanaina aminao, amin'ny fanarahana sy ny fanomponanao, ka mba ho afaka tokoa izay satria efa nafahanao, ary mba hotody hatramin'ny farany amin'izany fanarahana sy finoanao izany, ka hazo ny anjaranay amin'ilay hazonaina izay fa tehirizinao anay any amin'ny paradisan'ny lanitra. Dahio ny teninao izay menao anay amin'izao maraina izao, dia ianao fanamasina no hiasa mahery amin'izany aty anatinay amin'ny fiainanay manontolo. Amin'ny aron'ny Jesosy no angatanay izany sotra Tompo. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay voalahatra ho anjarantsika amin'izao alahady faefatra mialohan'ny Pasika izao ry havana, dia raha antsika mahita sy mamaky ao amin'ny lioka toko faefatra, filazany tsara araka ny lioka toko faefatra, andininy faraika amby telopolo ka hatramin'ny fahafito amby telopolo. Lioka toko faefatra andininy faraika amby telopolo ka hatramin'ny fahafito amby telopolo. Dia toy izao vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ary nidina tany Kapernaomy, tanàna any Galilea, Jesosy ka nampianatra ny olona tamin'ny sabata. Dia talanjona ny olona tamin'ny fampianarana satria nisy fahefana ny teniny. Ary nisy olona tao amin'ny sinagoga izay nanana ny fanahiny diomnia maloto, dia niantso tamin'ny feo mahery izy ka nanao hoe: indrisy, moa amin'ny firinana akory izay sianao ry Jesosy avy any Nazareta? Avy andringana anay va ianao? Fantatro fa ilay mason'Andriamanitra ianao. Fa Jesosy niteny mafy azy ka nanao hoe: manginy ianao ka mivoa aminy. Ary ny diomnia no ny namotraka azy teo afovoan'ny olona, dia nivoaka taminy nefa tsy naharatra azy. Ary talanjona avokoa izy rehetra ka niresaka hoe: manahoana izao teny izao? Fa amin'ny fahefana sy ny hery no andidihany ny fanahy maloto dia mivoaka ireo. Ary niely teny amin'ny tany manodidina rehetra ny lazany. Ray Masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Re fiangona malala ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra rentsika sy Jesosy Kristy Tompo. Ny herin'ny tenin Jesosy miseho amin'ny fampianarany sy ny fandravany ny asa ratsin'ny demonia. Ny herin'ny tenin Jesosy miseho amin'ny fampianarany sy ny fandravany ny asa ratsin'ny demonia. Zany riavana no vaovao mahafaly sady mampahery atolotra antsika avy amin'izao teny anjarantsika anio eto izao. Ity teksta eto ity no anehoan'ny lioka voalohany ny hery sy ny fahefan'i Jesosy izay lazainy fa nahatalanjona ny olona tonga nivavaka tao amin'ny sinagoga ny Kapernaomy. Araka ny fahitan'ireo mpivavaka ireo azy, dia miseho amin'ny lafiny roa mazava tsara zany herin'ny tenin Jesosy zany. Voalohany dia miseho amin'ny alalan'ny fampianarana. Raha ny marika no jerena, dia voalazan'ny olona fa nampianatra azy ireo toy izay nanana fahefana Jesosy, fa tsy mba tahaka ny mpanora dalàna. Ny mpanora dalàna mantsy
dia mpanompon'ny tenin'Andriamanitra tokoa izy ireo, saingy tsy nanatanteraka izany araka ny sitrapon'Andriamanitra, fa nampiderany fahaizany azy tsy anjery fotsiny, sady nampiasa azy ho filambonahitra sy fitadiavana tombotsoa. Zany no tsy nampisy fahefana ny fampianaran'izy ireo, fa mainka aza lasa eta mavesatra sy nankaleo ny olona izay nihaino azy. Fa hafalavitra noho izany kosa Jesosy, satria teny tonga nofo izy, sady teny nisy ampiainana. Noho izany dia sady teny Jesosy no tompon'ny teny tahaka n'Andriamanitra rainy, ka ao amin'ny teniny no misy ny foiben'ny heriny tahaka n'Andriamanitra rainy ihany koa. Jesosy koa tsy mba nampiasa ny teniny ho fitadiavana tombotsoa sy voninahitra, fa ho fanatanterahana ny sitrapon'Andriamanitra rainy tamin'ny alalan'ny fitoriana marina sy fampianarana madio ny filazany tsara, ho famonjena izay rehetra mino sy ho fanasoavana ny olona rehetra. Zany herin'ny teny nahay izy azy an Jesosy zany no fahefana be tsapan'ny olona tamin'ny fampianarany ka nahatalanjona izay rehetra nandre. Ny lafiny faharoa nisehoan'ny herin'ny teny Jesosy araka ny voalaza eto dia ny fandravana ny asa ratsin'ny demonia amin'ny alalan'ny famoahany azy ireo. Amin'ny fahefana sy ny hery no andidian'ny fanahy manoto dia mivoaka ireo ho ny fijoroana vavolombelon'ny mpivavaka jiosy tao amin'ilay sinagogan'ny Kapernaum. Raha ny marina aza araka ny anehoan'ny Lukas eto dia resy tsy niady avy hatrany ny demonia raha mbola tsy nisokabava namoaka azy akory Jesosy. Antony telo lehibe no nahatonga izany. Voalohany, resy tsy niady ny demonia satria tsy zakany ny fandrenesana ny fampianaran'i Jesosy sy ny ten'Andriamanitra tamin'ny fahefana sy tamin'ny fahamarinana, ary indrindra koa tamin'ny fahamasinana. Voalaza mpandinika fa tonga isa-tsabata tao amin'ny sinagogan'ny Kapernaum io olona demoniaka io, kanefa nangina sy namitsaka tsara tao anatin'ilay demonia, tsy nihetsika mihitsy, satria tsy nisy fahefana ny fampianaran'ny mpanoradalàna ka toy ny nanafosafo azy mba hipetraka tsara. Raha vao nanomboka nampianatra kosa nefa Jesosy ilay mahery sady tompon'ny teny dia raiky tahotra sy nangorohoro ilay demonia. Faharoa, resy tsy niady ilay demonia satria fantany tsara fa tsy nanan-kery hifanandrina amin'ny herin'ny teny mpahefany Jesosy izay tsy maintsy handidy azy hivoaka izy, ka naleony ny lavolefona avy hatrany. Ary fahatelo, resy tsy niady ny demonia satria tsy nihery ny fampianaran'i Jesosy sy ny teniny ihany no tsy zakany, fa tsy tantiny sy mampangovotra azy koa ny fanatrehana mivantana an Jesosy, ilay masina, ilay madio sy marina, tsy misy kilema. Satria ny demonia dia ao amin'ny maloto, ao amin'ny olona maloto no azahoany famaharana. No ireo antony ireo no nampitaraina ny demonia eto hoe indrisy moa faninona akory izay asianao, ry Jesosy evan'i Nazareta, avy andrikina anay va ianao, fantatro fa ilay mason'Andriamanitra ianao. Raha jerena ny testamenta vaovao Grika dia ny teny hoe ea, izay adika hoe no adika hoe indrisy eto amin'ny baiboly protestanta. Ny tena adikany teny Grika hoe ea io anefa dia hoe avelao ho avy, na laisse-moi tranquille, izay atao amin'ny feo mitaraina sy mitalao fatratra. No zany dia ny hoe aokare, araka izay hita ao amin'ny diketeny ambonana ny diema no tandrify kokoa andikana
anohy ity hoe indrisy eto ity. Fantsika malagasy moa dia ny indrisy no voambolana ampiasaina amin'ny fitarainana. Ny hoe moa mifaninona akory izay senao ry Jesosy avy Nazareta kosa dia maneho ny fahafantarany demonia fa nanomboka hatreo amin'ny fitsahian'i Maria Virgine an Jesosy tao kibony tamin'ny alalan'ny fanamasina tany Nazareta no efa niatomboka ny ho faravan'ny asa ratsin'izy ireo. Mazava tsara mantsy ny avatra nampiton'Andriamanitra ny arkanjely Gabriel ho an'i Maria tamin'izay hoe ny anarany dia ataonao hoe Jesosy, izany hoe Jehova mamonjy. Izy no lehibe satria zanaky ny avo indrindra. Nambaran'io arkanjely io tamin'ny tsefa koa fa ny zaza izay hateriky Maria no hamonjy antsika olombelona ho afaka amin'ny fahotana, izany hoe hanafaka antsika olombelona amin'ny famatorana sy ny fandevozan'ny Satana mba amin'ny demonia. Arak'izany dia fantatry ny demonia fa tamin'ny fahatongavan'io zanak'Andriamanitra io ho nofo tany Nazareta ho mpamonjy ny olombelona no efa nanomboka ny fanorotoroana ny lohan'ny Satana sy ny fandravana ny asa ratsin'ny demonia. Izay no nahatonga ny demonia nanontonona ny anaran'i Jesosy miaraka amin'io Nazareta io. Ary dia izay koa no mahatonga antsika manonona an Jesosy avy Nazareta rehefa mivavaka, indrindra rehefa mamoaka demonia, satria mampiororo an'ny Satana sy ny demonia ny fiarahan'ireo anarana roa, Jesosy sy Nazareta ireo. Misy tenin'ny demonia koa hoe avy andrindra anay va ianao, fantatro fa ilay masin'Andriamanitra ianao. Araka ny fahafantarantsika kristianina dia ny arkanjely Gabriel napita ny afatr'Andriamanitra tamin'ny Maria no nilaza voalohany an Jesosy ho ilay masin'Andriamanitra, ilay zanaky ny avo indrindra. Ny demonia kosa nefa mahalala tsara fa talohany nahatonga ny Losifera ho Satana no fitsomiany tamin'Andriamanitra sy talohany nahalasa fanahy ratsy andreo anjely nanaraka azy dia efa ilay masin'Andriamanitra na zanak'Andriamanitra hatramin'ny taloha indrindra Jesosy, sady tompon'ny anjely rehetra. Izany hoe tompon'ny Losifera, tompon'ireo anjely niaraka taminy talohan'ny nivadian'izy ireo, izany hoe patroan'izy ireo Jesosy. Fantatry ny demonia tsara koa fa ny ho famonjena antsika olombelona sy ho fandringanana azy ireo no antony nahatongavan'i Jesosy teto amin'izao tontolo izao. Izany nahatonga ny demonia nanontany Jesosy eto hoe avy handringana anay va ianao, izany hoe tonga sahady va ny fotoana handringananao anay. Misy fotoanany tokoa nefa ny zavatra rehetra ka ny famonjena antsika olombelona aloha no lahara-pahamehana natrehan'i Jesosy no tanterahana tamin'ny fahatongavany voalohany teto an-tany. Dia ampiarahan'i Jesosy amin'izany famonjena antsika izany ny fandravana ny asa ratsin'ny devoly mba ho fiarovana sy ho fanafahana antsika mino amin'ny fanjakazakana sy fampahorian'izy ireo. Ny fanindrianana an'ny Satana sy ny demoniany rehetra miaraka amin'ny tsy mino kosa dia amin'ny fotoana ny fitsarana farany, izay ho tanterahan'i Jesosy amin'ny aviany indray hitsarany velona sy ny maty. Amin'izay ho ny epistily any amin'ny Jordania dia ho samborina Satana sy ny demoniany miaraka amin'ny tsy mino dia ho afatotra ary ho alefa any amin'ny farimy rehetra afo mandrakizay. Izany no antony nampanginana Jesosy an'ilay demonia eto, satria tsy mbola fotoana fandrinihana azy ireo zao fa fandravana ny asa ratsiny aloha, ka dia navoakan'i Jesosy niala tao amin'ilay olona nipetrahany sy nampahoriny ilay demonia. Ry havana, izao no lesona tsotra sy fohy ho antsika avy amin'izao teksta eto izao. Efa napetraka Jesosy amintsika ny teniny dia ny filazany tsara ny fanjakan'Andriamanitra mba ho famonjena sy ho fiainana ary ho hery ho antsika, ary koa hitorentsika sy hampianarantsika manerana izao tontolo izao. Ka amin'ny alalan'izany no hanome Jesosy ny hery le hoe hanitsaka menarana, hamoaka demonia, ary na isotro-poiza tsy ho faty raha
izay no hijoroana ho vavolombelon Jesosy Kristy amin'ity filazany tsara ny famonjeny ity. Nomeny raizy Jesosy ho antsika tamin'ny alalan'ny batisa ihany koa ny fanahy masina izay miasa mahery ao anatsika amin'ny ten'Andriamanitra sy ny sakramenta araka ny tempolo hoe tsy fanahy osa nomenareo fa fanahy mahery. Ary Jesosy tenany izay eo kavanan'Andriamanitra ray ankehitriny dia tsy aiza fa ao anatsika ihany koa amin'ny alalan'ny finoana sy ny fahatokitsika azy ary isika kosa ao aminy. Dia izy nametoky fa na ino nangatahantsika amin'ny finoana azy sy amin'ny anarany dia homeny ray antsika izany. Dia nametoky ihany koa Jesosy fa momba antsika miaraka amintsika mandra-pahatonga fataperan'izao tontolo izao sady nambariny fa eo am-pilatana isika raha tena mino manana firaisana aminy ka tsy misy marombaka ary tsy manana herina fahefana amintsika na inona na inona satana sy ny demonieny. Araka izany dia tsy misy tokony atahoro antsika sy ampahory antsika satria azo antoka ao antsika ny famonjena sy ny fandresena ary ny fifaliana sy ny fiadanana raha mitoetra tsara amin'ny firaisana amin' Jesosy sy ao amin'ny fahasoavany isika. Ny zava-misy anefa dia mbola sahirana sy mijaly amin'ny fiainana ihany isika, indrindra mijaly noho ny asa ratsy ny satana sy ny demonieny izay miseho amintsika amin'ny fomba sy endrika maro samihafa, ankolaka na mivantana. Ny antony dia satria tsy mitoetra tsara ao anatsika ny ten'Andriamanitra matetika ka dia tsy mahazo toerana feno amin'ny fiainantsika koa Jesosy sy ny fanahy masina. Vokany tsy ampy finoana hoety mangataka izay mahasoa antsika isika sady kely hery tsy mahatohitra any satana ka anjakazakany amin'ny asa ratsy ny demonieny. Tsotra ary ny vahaolana omeny Jesosy antsika dia ny hiverenantsika amin'ny fitiavana voalohany sy ny asa voalohany araka ny havatra napetrany tamin'ny apokalipsy teo. Ny fitiavana voalohany dia ny firaisana aminy ombam-pahazotoam-po amin'ny finoana sy fahatokena azy araka nefa nampiraisana antsika tamin'i Jesosy tamin'ny batisa masina. Izay ny fitiavana voalohany. Ny asa voalohany kosa dia ny fitandremana ny ten'Andriamanitra sy ny fiainana aminy amin'ny toe-panahy araka an'Andriamanitra ary koa ny fizarana azy isan'andro amin'ny olona rehetra manomboka eo amin'ny ankohonana. Araka ny apokalipsy teo ihany dia afaran'i Jesosy koa isika hibebaka marina fa raha tsy izany hoy Jesosy dia ho avy aho hamindra ny fanaovanjironao, izany hoe hanakisaka ny laharantsika amin'ny fanarahana azy ho any amin'ny farany fa tsy ho eo amin'ny voalohany. Farany dia aoka ho aom-poantsika mandrakariva amin'ny finoanan'i Jesosy ilay hiran'i Davida tamin'ny Samuel faharoa teo hoe Jehovah no aram-batoko sy batery fiarovana ho ahy ary mpamonjy ahy, Andriamanitra vato lambiko, izy no ialofako, apingako sy tandroko famonjena izy ary fiarovana avo ho ahy sy fandosirako satria mahafaka ahy amin'ny fahampahoriana. Aoka ary isika riavana hanakina fenofenantsika amin'ny Jesosy satria izy no hany mahafaka antsika amin'izay rehetra mahahory antsika, indrindra amin'ny fanandevozan'ny devoly sy ny asa ratsy ny fomba rehetra araka ny teny mpameza tokony Jesosy tamin'ny filazany tsara voninahiko teo hoe raha ny zanaka no mahafaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Voninahitro Andriamanitra ary zanaka ary fanahy masina izay hatramin'ny taloha indrako mandrakizay. Amen. Raiso ny fitahena. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika, ny fitiavan'Andriamanitra ray ary firaisana fanahy masina ho aminareo eny hatramin'izao ka ho mandrakizay. Amen.